Zoma fa efatra amin'ny volana indray isika dia ny volana Jolay taona 2024. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Amin'ity anio ity isika dia hiaraka indray amin'ny alalan'ny fandarana izay iarahantsika ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny Jona. Ny tapany voalohany dia hanolorana ho anao mahakasika ny tontolon'ny lalam-piariana makamba eto Madagasikara. Ny tapany faharoa kosa indray dia hisy ny fanentanana mahakasika ny fanaovam-baka sy ny faobe ny amin'ny ady atao amin'ny haromontana. Tsy ampiandrelanao ary fa ndeha ho arahantsika vetrany izany fandarana izany. Se ampiariana anisan'ny mitondra vokatra betsaka nandritra ny 7 taona ny Jona makamba teto Madagasikara. Manana anjara toerana lehibe tsy azo tsinotsiniavina eo amin'ny toekaram-pirenena ny makamba. Izy no mitondra vola vahiny betsaka ho an'ny firenena sy ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Misy fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena ary miteraka asa sy sakafo ny vokatry ny fitrandrahana ny makamba. Ny vokatra makamba ihany koa no niantoka ny atsasaman'ilan'ny fanoranana tany ivelany ireo arena anaty rano teto amintsika ny taona 2024 lasa teo. Tato anatin'ny 10 taona farany anefa zao dia nitotongana sy niaosa ny fitrandrahana ny makamba malagasy, vokatry ny fitrandrahana tafahoatra loatra ny makamba, ny tsy fanajana ny fomba fiompiana azy ary ny fiovaovan'ny vidiny teo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Mba azahoana antoka sy ho fampaharetana ty arena anaty rano malagasy ity, antsoina amin'ny teny vahiny hoe or rose de Madagascar ity na volamena mavokely, tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny drafitrasa lasitra vaovaon'ny Jona sy ny arena anaty rano mandritra ny taona 2024-2024. Ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny Jona miaraka amin'ny vondron'ny mpiompy sy mpanjono makamba eto Madagasikara GAPCM, toanan'ny vondrona Europiana ary ny FAO na ny sampanarahan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena dia nanokana 2 andro ny 4 sy ny 5 Jolay lasa teo. Nazahoandreo manampahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ny fampizara vaovao sy traikefa ary ny fampidinika manodidina ny tontolon'ny lalam-piariana makamba sy ireo arena anaty rano hafa. Zava-misy mampanahy ny hoavin'ny arena anaty rano malagasy raha tsy mandray fepetra entitra sy mazava hanitsianareo lesoka eo amin'ny fitrandrahana azy satria miamiena ny arena anaty rano eto amintsika. Tsy misy afa-tsy 2 taona ny vokatra azo izay no tanjona tratra raha tafakatra hatrany amin'ny 5 sy 4 taona zany tamin'ny taona 2019. Ny fiaikana napetraka nandritra ireo 2 andro niaonana dia ny mba ho fitrandrahana tompona andraikitra sy maharitra ny arena anaty rano. Niopana tamin'ny fanarenana ny toekaren'ny Jona makamba, tafiditra amin'izany ny mpanjono vavety sy ny mpanjono madinika, ny fiompiana ny makamba sy ireo fanjonoana hafa. Eo ihany koa ny fiompiana ny hazandrano, ny rafitra ary ny fitaovana ajariana ny resaka fanjonoana. Ny verenana nodinihana ihany koa ireo fitsipika ahafahana miditra amin'ny fitrandrahana ny arena anaty rano, ny fanaraha-maso sy ny fiaraha-mitantana amin'ny mponina eny ifotony, ny fametrahana ny mangarahara, ny ady amin'ny fanjonoana tsy ara-dalàna sy ny maro hafa. Ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny Jona arak'izany dia miara-miasa akaiky amin'ny fandaran'asa sy ofisy andian'ny faharoa amin'ny fahamahana ireo olana ireo. Fahombiazana lehibe tamin'ity atrikasa iraisam-pirenena ity ny fisiany ny fifampidiniana, ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ireo mpanjono vavety sy ny mpanjono nentim-paharazana. Nisy ny fizaran'ireo avy any amin'ny firenena Afrika andrefana ny traikefany ho an'ny Madagasikara mba ahafahan'ireo mpanjono madinika miditra sy misitraka ireo arena anaty rano, tafiditra amin'izany ny fanaraha-maso sy ny fiaraha-mitantana. Saripady ihany zany lalam-piariana izany
mila fomba fitantanana izay ahafahantsika mampaharitra ny zany lalam-piariana zany mba hisian'izay lay fidiram-bola maharitra ho an'ny toe-karena malagasy so an'ireo mpisehatra rehetra anatin'izany lalam-piariana zany ka nozay anton'izay zany no anaovana an'izao atrikasa iraisam-pirenena izao izay nanasana manampahaizana manokana avy any amin'ny firenena avy any ivelany sy teto Madagasikara eto amin'ny firenentsika sy ireo mpandray anjara rehetra anatin'izany sehatra zany mba hanao lohabary an-dasy hiaraka hidinika sy hiaraka hanorohevitra sy fampizarany traikefa hoe ahoana no ahafahantsika mitrandraka amin'ny fomba maharitra an'izany lalam-piariana zany mba hitondra tombontsoa an'ny be sy ny maro hitondra tombontsoa amin'ny firenena ary hitondra tombontsoa ho an'ireo izay mpisehatra ao anatin'izany lalam-piariana zany. Ho an'ireo mpanjono madinika nentim-paharazana mandray anjara mavitrika amin'ity atrikasa ity nametraka mazava ny fifampidiniana amin'ireo sehatra rehetra voakasika amin'ity lalam-piariana ity izy ireo. Na anjasanay zany dia fiarah-miasa amin'izy ireo mpanjono bavety sy mpanjono madinika. Ny vondron'ny mpiompy sy ny mpanjono makamba eto Madagasikara GAPCM dia naneho ny finiavany iaona sy hiara-midinika amin'ireo mpanjono madinika mba hisiany ny fiarah-mitantana ny arena anaty rano ka hananganana ny komite ad hoc miaraka amin'ny tambazotra miary ametrahana ny faritra voatokana ho an'ny mpanjono madinika. Totosa tao anatin'ny fahombiazana ity atrikasa iraisam-pirenena ity arak'izany mbola mitoetra ho anisan'ny miavaka ary manana ny maizy azy maneran-tany ny makamban'ny Madagasikara izay manana ny fanamarinana biolojika ary mitondra ny mampiavaka azy izay mametraka tsy azo edi-kevitra ho voalohany indrindra eo amin'ny tsena any ivelany ny makamba malagasy. La concurrence est nombreuse, vous avez beaucoup d'autres espèces, vous avez beaucoup d'autres producteurs qui parfois et souvent n'ont pas la même espèce que la corvette malgache. Mais la concurrence existe partout. Encore une fois, nous arrivons à maintenir la corvette malgache à un niveau de prix supérieur à cette concurrence, grâce à sa qualité et grâce à la réputation de la crevette malgache. Mba tsara toerana ny makambatsika izay tsy misy toazy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia anisany zava-dehibe ny fananana antoka amin'ny éco-certification marine stewardship council na MSC ho an'ny jono makamba izay efa fantatra hatramin'ny taona 8 sy 2000. Amin'ireo lalam-piariana hafa misy anisany hojerena manokana ny fanohanana ny fampitomboana ny toerana fiompiana anaty rano amin'ny alalan'ny fiompiana trondro kontinantaly sy an-dranomasina izay ampitombo betsaka ny asa. Ny 7 isanjaton'ny haromontany olona dia azo avy amin'ny alika avokoa ka nikaikitra na rangotra na lelaka eny amin'ny hoditra misokatra na maratra izay ataon'ny alika na saka misy an'ilay otrika aretina no mamindra ny haromontana amin'ny olombelona. Nampahafantarina teny foibe mpitondrana ankapobeny fiompiana teny am-pandrian'omby ny alatsinainy 12 Jolay 2024 ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny vaobe mety amin'ny haromontana izay notarian'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono. Ny antsika aloha zany zao io zao misy 75 000 doses zany hoe 5,7 ny dose zany tsindrona zay ho atao fa ny fond de l'élevage ihany koa dia misy 5,000 zany zany hoe eo amin'ny 7 eo zany dia everina fa vita anatin'ny fotoana 2 na 3 volana zay zany farafaelana. Ny andro androany zany ny andro anio dia fanokoana ara-pômosialy ny fanaovana ny vaksiny hiadina amin'ny haromontana izay atao amin'ny faritra Analamanga sy Aloatra Mangoro. Ny 5 Aogositra hatramin'ny 20 Aogositra kosa dia misy toerana fixe anankiroa indray no anaovana azy dia ny anankiray eny amin'ny cabinet vétérinaire Lizilaine eny Andoharano fotsy sy eny amin'ny laboratoire vétérinaire eny Anosimasina. Na izany na tsy izany anefa mandritra ireo fotoana ireo dia mbola misy ekipa mobile izay tety ny fokotany eo amin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary ny fahaefatra. Fongorona ny haromontana amin'ny taona 30 sy 2000.
zava-dehibe ny fanaovam-baka sy ny biby fiompy ka tsy tokony amavanana izany. Izay no azo natolotra ho antsika tamin'ity fiarana teto ity. Etona nefa dia isaorana manokana ny namana teknisianina ny tantsorika tamin'ny fanatanterahana izao fandarana izao. Isaorana manokana ihany koa ny teto amin'ny sampandrarà izay mitahiry ireo tahirin-kevitra sy famakiam-boky eto anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eto Anosy amin'ny ray volana toy izao indray ny fiarantsika atao anatin'ny fandarana Mahomby. Mametraka ny mandram-piona mandram-pijery indray tompoko lasy tompoko vavy.